radio 400 MHz. Fresh off the grill, it's another Holy Hip Hop World Premiere. It's LC the beat, yeah. Atolotry ny radiona ambasadera ho anarena an'io. Mandafika. Ireo ilalao ny tantara: Iaina, Saondry, Eva, Edy, Hery, Tahira ary Silo. Bonne fête ianao dada izany e. Bonne fête dada. Setra betsaka anareo mianaka. Dia faly be dia mianaka miarahaba anao ohatran'ny tsy izao tetin'iray izao ry nary. Tena hoe inona izany no tenenina? Misaotra an'Andriamanitra any amin'ny fisianao e. Tsapanay mihitsy hoe miavaka amin'ny samy lehilahy ianao. Tena manana izay mianaka manana anao, izay angamba no azo tenenina. Androany aho mba hanao toram-po kely satria efa ela ihany izay nivaditsika izay fa mbola tsy dia niresaka ohatran'ny androany angamba satria tsy haiko hoe misy zavatra mavesatra ato anatiko ato e. Zaza mba gaga hoe ka ianao hoe mahay miresaka be ohatr'izany. Ka teren'ny zava-bita dia tsy maintsy hiteny, feno loatra ny tokonary. Tena misaotra betsaka amin'ny fitiavanao. Fa ny tsapanay tena tianao izay e. Sady manaja vady aman-janaka ianao, azo atao hoe mampianta vady aman-janaka mihitsy e. Raha izay no azo ilazana azy. Tena sambatra izay manana anao. Aza matahotra fa tsy hitaditady any ivelany ihany izay fa ampy anay ianao. Eny e, misaotra betsaka fa atao hoe manomana fety izany resaka izany. Ohatran'ny hoe ela be indray vao naheno ny resaka ohatr'izany. Ka tsy izany fa tena mamy loatra nary e. Tena marina. Tiany dada ihany ve ilay cadeau anay? Nadasam-pany foana ary. Eny e, tiako fa manao aloha angamba vorahana dia io va hita izy. Oay, telefônina, Redmi. Izaho angaha dia mahay mampiasa an'ity zareo a. Tianao ve aloha e? Tiako, tena tiako. Fa mba hampianaro aho aloha fa mihay fa zatra an'ilay foza kely. Ka hay miadana eo foana io. Dady. Rehefa anananao dia hainao azy eo. Ka izy ity angamba izany mapetraka ato an-trano. Tsia, hitanareo ihany ny asa, vaky eny anie ity raha vao izay anie mahatonga anahy mampiasa foza kely, tsy tandrotandroko ity dia latsaka. Ka izay mihitsy no mahavidianana an'io anao. Ianao dia ny anay foana tsy mba mihevitra ny tenanao mihitsy. Ka niany nareo vady aman-janaka aloha, rehefa sambatra nareo dia efa izay na, efa mba mitovy amin'ny olona. Ka io moa raisy dia ampiasao fa aza atao an'izany. Izy anie raisiko Manjary e. malahelo Tena indray. ampiasako ary tena vangiovako mihitsy mba tsy ho simbasimba satria Asiana fanomezana cash io tsara. dia tsy vaky izany. Sy angamba mba Asiana nareo no osy. manisy azy izany. Ie. Fa dia misaotra betsaka e, tena misaotra fa
Afa-po ary manana vady aman-danitra tokoa manana anareo. Dia raha mbola velona dia ataoko foana izay azo entahana mba hahatonga anareo sambatra. Tena misaotra betsaka Nary. Efa tena sambatra izay marina e. Tena tsy hitanay intsony hoe inona ny kihana, Radio inona ny l'ambassadeur, resahana raha misy efatra olana amby tsy zato maintsy mégahertz. nirefy izay fa hatreto a. Tena hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe manana anao. Vady endry tena hoe ao amin'ny ilaina ihany satria ny olona anie amin'izao tena be dia be mitariana amin'ny resaka fakantrana. Tena marina. Any am-pianarana ihany ny ankizy tena mitaraina daholo ny dadany mamolava, mamono namany zareo an-trano, somary mivola, tsisy sakafo hohanina zareo, tsy tia mivady aman-janany fa dada tena hafa Tena mihitsy. tsy zakako aloha izany fa vahy. Saok'izay moa fa ianareo koa dia tena Tena manety. very anie raha Nary raha ilaozanao tena marina. Izaho koa Marina. anie very raha tsy eo nareo e. Nareo daholo no mahatonga anahy manao an'izao rehetrarehetra izao. Dia mbola misaotra betsaka anao ihany dia vao nipety. Inona izany no tianao atao amin'ity androany ity? Handehandeha sa handry sakafo ato an-trano sa izay tena tianao mihitsy ny ataonay androany? Meko safidy nareo mianaka dia izay tianareo dia izay ihany koa no atao. Nenay aloha mandehandeha ihany raha vao izay ny ampisafidianana sa ahoana Efa ki? ketiny dada mbola izay ihany no misafidy. Ka tiako loatra nareo ko. Dia hitanareo anatin'io sakaosy io, sokafo fa misy zavatra natokako ho anareo mianaka koa. Inona ary Nary? Ao anatin'io sakaosy io sokafo. Mba ataoko matotra koa moa. Matotra be a! Inona ary izany ny ato? Inona ary neny e? Fa inona reto? Ireo mba fanomezana kely ho anareo mianaka koa amin'izao fetin'ny iray izaoko. Inona moa ny anaran'itony izaho koa anie tsy dia mahay azy fa nividiako fotsiny e. Ilay montre mba connectena amin'ny telefaonina hono izy itony. Andrekaiky ianao. Sady amin'izay toa ilay lafo be. Misy moramora ange itony e. Ka lafo vidy amiko koa nareo mianako. Andrekaiky ianao. Aleo ny andry ity raozy ity dia nenahy ilay mainty. Tena tsara. Merci beaucoup dada. Misaotra betsaka Nary a. Tena efa be dia be ny nataonao hatramin'izay a. Tena tsisy fitsaharana mihitsy izy ity. Tsisy fisaona re izy mianaka. Fitiavana anareo daholo izao. Dia miomakomana ary dia andaontsika izany handehandehako. Ie dia ho ela velona re a. Nary. Arabaina aloha izany tafavoaka saoma tsara e. Misaotra betsaka ke. Tena efa natahotra hoe higadra ianao. Dia ahoana afaka mahadidio izany? Ny olo-marina ary miala tsy maintsy afaka mahadidio foana. Izay ilay hoe manaova ihany ny marina. Izaho manko dia gaga hoe ianao ve nangalatra moto izany? Fady. Fady antsika izany. Dia inona fotsiny izany resaka izany tsy azoko mihitsy ange. Inona no nampidi violon-nao tany Ka raha izany? nangalatra moto ve tsy hitanao teo ilay moto e? Dia inona no nampidi anao tany? Inona samboran'ny pôlisy anao? Mpanendrika indrehana. Alako bika tsy tiako tarehy. Iza nanao an'izany? Misy bandy varotra moto izay. Dia misy moto, io moto io nefa tamin'ny tapa-bolana e. Dia nividiako, tadidinao angamba ilay moto menamena tao an-trano iny, ilay nolokoina. Dia efa lasa ilay izy dia efa any indray vao hoe moto halatra hoe. Fa tsy efa ela be ve iny e? Zary raha-bangagako. Fa dia efa nendrika indrehana fotsiny. Tena nahatahotra aho Nary. Inona ny ataoko raha sanatria ianao lasa teo? Sady ilay izy anie nanako taratasy e. Soa ihany aho nividananao an'ity telefaonina ity. Nalaiko sary tato daholo manko ireny dia natoniko an'zalahy. Ireo ny taratasy. Mazava tsara. Tsara foana izao. Valery indray taoko no fona mibabababa. Nga tonga teo izany? Izaho efa saika tsy hanaiky fa hoe manala baraka loatra. Izany ny saiko raha tsy any aminareo vady aman-janako eo. Nahazo anay tao ary tsy hitanao. Ndray alina tsisy anao ohatran'ireny hoe efa
Mandritra ny androm-piainana ireny. Fenao nga ahoana? Tsy moramora anie zany any amin'ny violon zany e. Andro mangatsiaka be izao eo amin'ny Simao eo ianao no matory. Izay koa tena voraka be aloha hoe tsy hitanay izay raisina, tsy hitanay izay atao dia farany ny andro fotsiny dia mivavaka tany an-trano izay sisa no natao. Ka dia isaorana Andriamanitra e, afaka saoma tsara. Sady nandonitra ho anahy koa lery. Fa raha tsy manao an'izany serasera izany intsony moa maninona e? Fa inona moa maharatsy an'ilay serasera e? Izaho ariko lasa endrikendrehan'olona ianao. Ka zavatra miseho kely indray mandeha ohatr'izany ve no tsy tediavana e? Ka amin'izao aloha ilay ratsy saina be daholo na ary fa mila mitandrina ianao Tafianao a. izy ho ratsy saina any fa Tena tsika mandeha amin'ny marina e. fahamarinana foanako. Tena verina e izay raha ilozanao na ary. Aza matahotra nareo mianaka e. Milamina io. Tsisy atahorana. Dia efa tena milamina tsara ve aloha Efa izay resaka milamina izay hoe tsara. milamindamina sao dia hanimba saina anahy eo Ianao ve tsy ianao. mahatoky ahy e? Hipiry teo amin'ny fiarahantsika nefa nanao ohatr'izao aho. Fa tsy Izay aloha. fitiavana, fielonana. Mila mitandrina anie amin'ny fiainana e. Efa betsaka izao Aiza mipaka dia amiko. namanamana amin'ilay bandibandy ireny ary moa izany e. Songa hita fa izay manana ny entana anie dia tsy maintsy vidiana rehefa ohatra hoe mba ahazahoana kely e. Dia ahoana tonga dia hoditsika sa hisakafo ety aloha ianao? Andao angamba aloha hijery sakafo fa tena refina aho izany. Endana toa izany. Fa angaha dada ary ny mbola tsy tonga foana. Tena hatramin'ny satria. Izaho izany efa niaraka. Aleo aloha miandry kely e, sao dia efa ho avy ihany izy. Efa indroany azo aho izay fa tsy mandray telefaonina mihitsy koa anie. Tsy fanao izao modialy izao fa tsy azo mihitsy hoe misy inona indray ary eny. Ka mety eny ambony moto izy izay dia izay mahatonga anazy tsy mandray telefaonina. Tena ohatran'ny hoe lasa mitaintaina izany akia. Inona koa mampitaintaina anie? Ka tsy fanaonao izany izy na mitaingina moto ary misy fotoana izy ataoko mijanona dia raisiny aloha ny telefaonina. Izao izy tena tsy maheno, tsy haiko hoe tsy maheno sa tsy mandray. Indraindray izy mety mividy zavatra ilay hoentinao antsika ireny dia mety hoe any anaty moto ohatra ny telefaonina. Efa misivy ihany koa izao. Tena Eny. marina. Mba lasay izaho. Tena ohatran'ny mampitaintaina. Sa hoe andeha jerevantsika sindry ihany ka tsy mandry ny saiko. Dia jerevana izy. Tena izay izao tsy hay hoe ho aiza marina. Ary angaha tsisy an'ilay numéro any namany ireny any amin'eny? Misy any sa hoe ireny marina ny antsoina. Hainy aloha tsy e. Ity izao misy an'ilay hoe Rado iny ilay mpiaraka handehandeha aminazy iny foana. Tsy dia Lasa io aloha ohatra. antsoiko indray ity ary. Izay efa mahazo. Alô? Alô? Maheno ve? Ie, ahoana Rado a? Miala ihany ity vadiny Nary. Ie. Saika mba hanontany kely lesy hoe sao dia miaraka aminao Nary? Izany ve? Dia tamin'ny firy nareo no nisaraka izany? Ka mbola tsy tonga aty an-trano izy hatramin'izao dia izay mampitaintaina anay mianakavy. Ie, tsy mandeha koa ary ilay telefaonina. Mandeha fa tsy mahazo moa izany e. Ok ary. Tsotra lesy e. Ok, ie. Ahoana hono? Efa tamin'ny roa zareo no nihaona. Dia nihaona kely fotsiny ary dia efa lasa indray izy dia tsy miaraka hono izy izany izao. Dia tsy fantany hoe nankaiza. Aiza ary izany dady? Dia inona ny ataontsika sindry fa tsy hianahana fotsiny eto ka? Sanatria ny maninona any raha tsy very tsika sindry.
Dia mety hoe haninona izy raha nieritreritra aneny aho. Ka indraindray sao dia hoe misy manendaka na tsy haiko, tsy fantako. Andro efa Misy ratsy izao manendaka izy dia tsika sy nena vita ka tokony mba jerena anao na mba mitady namana mampandre namana. Ary sao dia sanatria kepiko any amin'ny pôlisy indray ry nena. Esa, aza mieritreritra an'izany aloha fa tsisy an'izany e. Tsy maintsy henontsika raha ohatra ka hoe lasa any izy. Ka sao dia hoe tsy nilamina ilay raha tamin'iny dia miverina indray izy. Ka tsy maintsy ny antso antsika ho ary zareo avanitra misy an'izany. Afaka mampandringa izy e, fa tsy hoe any dia any. Tena tsy milamina intsony izany saiko izany kia, tena marina e. Andao rangahy handeha aloha dia teta-tadiavina eran'ny lalana any. Raha tia moa tsika sy nena indray izany no maninona any dia ahoana. Andao moa kia, tena marina e. Andao ariko. Hono ajery ny aly a. Mahery aloha ao Tena ny fiton'Andriamanitra e. Tena marina. Tsika rehetra eo tsisy aby. Tena mafy, tena mafy. Manjoa anareo anaka, manjoa. Tsy mbola nandalo zavatra ohatr'izao hatrizay niainako teto ambony tany. Maheza ho dia maiza mionona. Arareo aza ny farany tendreko. Ahono ohatra na eny feo siosondriaza ka hoe nisy taratasy izany hoe tany am-paozin'ny tany. Navelan'ireo mpanao ratsy. Tia aminaty ilay izy. Izao. Azafady. Soratany stylo mena be mihitsy. Tena fetra menamena be. Tena nijaly ilay vato vao maty. Izao zazalahy. Asa nga inona no dikan'izany tatapo? Izao zazalahy fa enina raha sy nataon'io zanako io ro. Tsisy ratsy nataon'io izany tatabe. Tena io ary no olona mpanao soa indrindra eto ambonin'ny tany. Fantarako azy aho. Olona mahafantatra azy akaiko no nahavantoza. Sotasota fotsiny ny tena maro. Dia amin'ny fomba feno abibiana koa no. Tena izany mihitsy. Tsatokatsy daholo ny tendany, ny kibony, ny fony. Ao an-damosiny rehetrarehetra. Toa hoe tsatokatsy 12. Tsy nanisa tatabe fa tsy haiko fa tena feno izao. Tena tsy mataotody. Jala ilay vato. Dia izao ve ny afaran'ny narinarikely. Dia hoe izay tatabe. Ahoana no avy ny mianaka kely izany? Lehilahy endriny io. Tsisy asolo ny toerana io mihitsy. Hakilo amin'Andriamanitra foana ny fiainana fa izy mahafantatra izay mahasoa e. Tena tsy zaka sao tatabe. Ekeko izany. Na izaho koa raha teresy lahatra hoe olon-kendro io mamy teo amin'ny fiarahamonina ary. Olona tsy manahitana raorao e. Nefa dia izao nanaovan'ny olona. Fa sambatra izy izay any amin'izay misy azy any. Ary tia hoe tsy nisy voendaka fa tany na ny telefona na ny vonina toa ohatrany tsy nisy nalain'ireo jiolahy. Ka izay ny ataoko anao hoe sotasota fotsiny izy ity. Tsy olona nanendaka io fa olona tsy tia azy tsotro izao fotsiny. Dia amin'io dia eto amin'ny 20 metatra miala an-trano fa tsy hoe lavitra. Mahagaga izany. Tsy haina hoe ny vonoany tany dia nateriny teto na ahoana fa Andriamanitra. Ary nakay tiazafy keliko izay e. Ao ambadika ao izy fa izy koa tena mafy ny mahazo azy. Andriamanitra. Fa vitokana kely andrainy. Alao izany ho andro izany resaka izany fa tsy tokony hikarakarana ny razana izao ro atao dia ny andiniana hoe atsofoka izay Lenarikely. Hoe avy napasan-drazana ve nefa ohatran'ny vao nisy nihitra moaingana tao. Aloha tatabe dia fankinina aminareo ray aman-dreny. Ary
Efa mba voalaza aby ve izany fianakaviana sa? Tsy izayko momba an'izany dadabe na kely ary. Tena voraka be ny lohako. Tsy zavatra Atazao ninapaka lony. eritreretiko intsony mihitsy fa dia mba halamino re raha azo atao. Ka tsy maintsy ianao monono mijery izay olona akaiky anary ao amin'ny telefôniny ao mba miantso e. Avy moa fantatra hoe ty olona akaiky azy ty fianakaviana atraroa. Raha ny mampilaza ny an-tanàna dia tsy maintsy mbola ody any izao dia apitapita. Fa nareo tsy maintsy mba miantso an'ilay olona mba fantapantatra ireny na fianakaviany avy aminareo moa izany e. Fa ny avy any aminareo dadabe tonga dia mba teneno daholo dia mba apetraka aminao izay a. Eny e, itovy kely koa aho mba afaka manampy anareo amin'izay antsoina fianakaviana izay. Indrindra ho an'ilay hirakiraka somary lavidavitra, tsy maninona fa nentiko ao izy. Tsotra betsaka dadabe. Zay fa alohany kely fa mbola hiplaza ny an-tanàna fa akoho taoko tsanaray lama fa tonga dia niakatra vao nahary an'ity vaovao ratsy ty. Za mbola nilaza nizaniza za. Dia aza ela fa mangina izy mianaka. Eno aty aok'izay re zanaka. Aok'izay fa marary eo anoa ho aina hoe. Tanombako dadabe. Mahireza fa lozao kely ianao a. Dia lasa venorina ary. Aok'izay Narianao eto izany izay mianaka lasa kely. loha zanako a. Eny dadabe. Nahary ambavoaza moa e tain'Andriamanitra ianao. Tsy hita moa izany fa dia mamangy amin'ny fahoriana ary nabavy a. Tsotra betsaka koza. Ie mafy tokoa izany hoe nilaozany nahary izany fa mampionona e, mampionona andry. Tena misaotra betsaka fa manakavana tokoa manana ny lala izy. Tena lasina ary. Tsy mampoziko. Aok'izay fa Akoka loatra anie. mafy ilay izy fa tsy nizovy koa ny fahasalamanareo mianaka e. Tena natan'ny fahatanjana izy ny lasa. Izay no lahatra dia mahaleova ireny findran'Andriamanitra. Asa tokoa raha nalahatra izao na hetraketraka ny tsy tia fotsiny tsotro izao. Efa eny lamo hoe tsindro natsa no nahafaty eo. Mbola tsy haingo mihitsy. Nisy tsindro natsa 12 ny vatany. Izaho ary tsy sanjery fa izay daholo ny tantarain'izay nahita teo. Izany ve? Tena entona alefa. Von'olona? Mieritreritra an'izany fotsiny tena von'olona kitsy rantsotro izao. Amin'io tsisy zavatra very teny aminy. Tsy hoe mpanendaka izany fa tena hoe rancune Aok'izay tokotsotro akia. izao. Nanita tantaran-drian'izany ary tsy zakako. Satria tena Tena maharary alefa. Tena maharary. mba anisany mba tena fanakaiky koa izay mihoatra e. Nefa dia atao ahoana moa fa dia izao ny zava-misy fa dia mampionona e. Mamerina ny fahampihenonana ao andry izaho. Tsotra betsaka. Dia ity mba misy kely ohatran'ny maso kely. Raha koa dia misahirana efa tonga aty alavitra. Efa zavatra tsy maintsy tokony ataoko ihany ity fa raiso e. Tsotra betsaka ary. Dia manao an'azy izany ny programme eto. Efa nainga mihitsy izao. Be ary ohatry ny efa eny mitsangana iny fa mandao amin'izay ary. Ie, raha indray mora tokoa efa iny. Inona ary e? Azafady tompo. Azafady aminareo. Hiteny kely fotsiny amin'ny mahazoky olona moa izany satria anisan'ny zaza nitezako ihany nary fantako tsara ny momba azy. Voalohany indrindra dia misaotra anareo fokon'olona, misaotra ny fianakaviana, dia misaotra ihany koa ny ratsa-mankaiky eto amin'ny fokontany tsara honenana sy ny manodidina izany. Dia faharoa makasitraka ny fiaraha-miatan'ireo namany akaiky izay nanampy be dia be tamin'izao vonizao. Andriamanitra manakaram-pahasoavana hanolotra izay laninareo tamin'ny fikarakarana rehetrarehetra hatramin'izay nahirinesanareo ny fahalasana ka hatramin'izao fotoana
miala tsiny fa mameloko ny gripa maro mikeko makeny tatabe. Fahatelo dia mamelana reo resaka momba n'ity zanako ty fa fotoana ohatran'izao moa re olona no misy avisana sy hitany sana zay rehetra vitany farany teto ambony tany de hitantara kely mahakasika ny nary nary moa zany araky ny fahafantarantsika azy de olona tsotra ty fiarahamonina mamioditra eto amin'ny fokontany ary olona tena tia ny vady aman-janany raha mbola nahita olona fa olona niavaka io ary tena olona matahatra n'Andriamanitra raha izay ny filazana azy. Resaka fanampiana olona zany de tsy mba mamikina izy fa zay ananany de omeny. Antsoina andro izy de tagno, antsoina alina koa izy de tsy mba mandaova de manao zay azony atao zay no ilazana azy. Ary ny tena anisany atsorovako an'le inary de ity tsaroako tamin'izy mbola kelikely zay hoe nda mifandriko de andehana ho andreny inona mo piloty reny zany mba nifandriny de amony teny hoe tsofina rano ianao anaka ho tonga am'izay tanjona irinao va le resaka piloty tsy ekeko de io mo izy nefara tamin'ny hoe fivarotana fiara mo sa moto sy ny sisa any moa zany mba asa mba tena mba hoe nety sy hitahin'Andriamanitra azy ka de tao anatin'izany asa zany izy no nandao an'ireo akonan'ireo. Tsy vinako tsono, tsy vinako tsono aleo alasy kely. Okizay tatabe fa maninona ianao mafy zay zao mafy namoy olo maka ny tanàna olona tsotra olona tena manao moy zany tsy lesy ohatran'io edy re mbola olombelona mpiasa mpian'Andriamanitra io zay mahay manao ratsy io raha fanaova-tsoa de tena hainy nary fa zay moa zany mahakasika anary fa de ialy eto ny razana eto de ho azy afaka mandeha moa de aroa andrefa ny ambomalaza izy no asetrika re afaka miverina moa sy afaka dray ino ty izy teo mandevina de tsovina rano fa tsy afaka koa fa na ty tokana moa sapanana maro ka tsy fameza tsiny zay ary fa de sotra-petsaka toko velomanaro malala koa nary ferena moe. Mipetrapetra madama. Misaotra betsaka. Mamanga fahoriana aloha izany madama mialy Misaotra betsaka. Fa ianao moa izany izy raha tsy mahadiso. Hanazava momba an'izay mihitsy izao ny atondihako ka. Rojo aloha ny ianarako Faly mahafantatra. Dia mino aho fa tsy mahafantatra anahy ianao fa izaho kosa nefa tena mahafantatra tsara anao mihitsy. Dia mikasika an'izay mihitsy izany no hazavaiko izao. Nisy fiainana miafina izany ny vadinao izay no tena marina. Tsy azoko. Inona ilay zavatra miafina tianao tenenina? Nanao vady kely tany ambadika izy. Dia tsy menatra akory ve ianao raha matoa tia teny an'izany eto amiko eto? Inona moa ny antony hanafenako anao an'izany? Sady niterahany
rôlahy be izao. Izao no teneniko anao raha matoakely tia. Tsy manao an'izany na ary tsy mpanao an'izany na ary fantatro ny vadiko. Sao dia tsoko polisy eo. Sady raha tsy fahatongavana ohatran'ireny ireny. Voamaly anie ny avy nandevana dia androany ianao dia tonga eto amin'ny tranoko eto. Lazaiko, tsy maintsy lazaina ho amin'ny marina. Sady aviavy ohatran'ireny vehivavy tsisy saina ireny. Izay ve ny antony hahatongavanao eto? Ilady amiko amin'izao andro fahoriako izao. Fa izay indrindra no hoe nahatonga azy hoe tsy Tsisy tao anatin'ny an'izany raha fahoriana. matotia, tsy manao an'izany iny. Efa vita Fahafantariko nge anao izany. fandevenana e. Dia ahoana fotsiny izany no tsy ho lazaina aminao ny marina nefa ny zavatra important be nge ity zavatra ho tantaraiko ity. Mandeha any ianao fa aza mampiady olona eo e. Na any ianao mandeha. Raha hiresaka zavatra ratsy momba ny vadiko dia mandehana mandeha. Kanefa dia tsy maintsy hiteny na tianao na tsy tianao. Ka iza izany ilay olona miaraka aminy e, iza? Za. Za. Ka na ino ianao na tsy ino izay ny zava-misy e. Dia inona izany no tianao hatongavana? Natao hoe nisy ary izany? Hampafantatra anao fa manan-janaka any ivelan'ny tokantranonao izy. Ary adidin'ireo zaza ireo. Izy foana ny atoko andreo hatramin'izay. Dia ary koa izany dia tianao hoe izany antoka ny zanako indray raha azoko izany resaka ao izany. Mazava ho azy. Dia miala tsiny aminao aho raha matotia. Andrasoary. Tsy naharo mihitsy ny anao an'izany zavatra any ampahafantariko anao tsara izany na hitondra pirofo takininina eo azy ianao tsy naharo tompoko ny manao an'izany. Kopia anankiroa reto zazalahy anankiroa. Kopia izany afaka foroniny. Tsara. Tsisy iraraiko an'iny rovitro vitiko ataoko tsisy eo iny. Kambana rôlahy reo jereo. Inona ny raraiko an'izany na kambana firy lahy. Ndrasoary. Any dia aza miverina intsony. Rakizy mandroso amin'izay. Rakizy inona ihany aty? Avy. Reo izy ireo. Izy ny Narsisy ity indray ny Narson. Ahoana? Ahoana ny fahitanao azy? Tsy hitanao kopikole amin'ny dadany mihitsy. Tena lasa ianao raha matotia mandeha any anampitrotraka amin'ny fahoriako eto fotsiny. Eny ary. Misaotra anao nampiatrano anay aloha. Andeha zahay. Lasa mihitsy. Fa izao. Manana anjara ato amin'ity tokantrano ity ireo zaza ireo. Sao dia fahitapy ary. Manana anjara ahoana? Ny anjara lovana navelan'ny dadaniko. Trano olona tsisy saina. Dia mbola tsy tezitra dia andeha mandeha any Zay sainsaina izay. Napetrany misy ariary napetrany manko ato anareo. Andao ry izy ireo lahy. Ary tsy laiko miverina eto intsony. Tena veraka lasa firakely koa. Inona ireny ataoko Andriamanitra? Tena mafy izany fiainana izany. Mahereza morony eny dada nge tsy hiverina intsony. Ka tsy resaka izany anie ki e. Fa resaka inona indray no mampitomany anao? Nisy ramatoa iny tonga teo. Niaraka amina bandy kely rôlahy izay. Eo amin'ny 10 taona eo ngamba ireny nalatsaka kely. Dia lazainy hoe zanakinary nge hono kely ankizy. Zanak dada ve? Andriamanitra. Dia nampirapy ve izany dada? Izay izany. Tsy mitombina izany ry neny. Neny ve dia tsika an-dada hoe reny ny fiainantsika tato an-trano dia hisy an'izany ve? Ndry marina. Saky tena mino zato isan-jato mihitsy efa zanan'ireny rôlahy kely ireny. La misoloky izany fa neny koa e. Tsy hitandrimako ny tarehany fa tena nahary izao kia. Tsisy analana, tsisy anampiana izy rôlahy tena mitohy. Tena marina e. Andraso fa mbola hiona amin'izay indrindra androany. Ny fieritreretanao izay mbola any amin'ny dada dia ohatran'ny hoe lasa mitovy amin'ny dada ho azy izany. Safira, ndry ary tsy mitovy amin'ny papanareo
Fa izy Roalahy tena izany tena tsy haiko kia. Vao nahita an'ilay izy aho dia tsy niandry ny vavan'ilay ramatoa latsaka koa rehefa tonga teko izy reto. Sy neny kosa moa izay mbola malahelo an'i dada dia ohatran'ny hoe Tsisy an'izany Safira fa inona aloha no tokony hatao izany amin'izany? Ho avy eo nge hono ilay ramatoa dia haka ny anjara fananan'ireny zanany ireny. ka zary izao ohatran'ny tsy mino an'izany korika. Dia izay tarehiko very neny dia ampianam-porofoana hoe zanaky dada marina. Hatramin'ny kôpia ireny entin' zareo teo natondra ny anahy teo mihitsy ny kôpia ny anaran'ny dadanareo no misoratra ao. Aiza Momba koa azy rehetrarehetra tena marina nge izany. fa ngah izy dada vita soratra? Ka reny eny na tsy vita soratra ary dia afaka hatsangana ilay zaza. Andriamanitra. Zava-doza ny mahazo antsika kia. Tena tsy napoiziko. Dia fena hoe zanaky dada Tena tsy tao anatin'ny saiko hoe marina ianao amin'ny zavatra ohatr'izao. maloza koa izany ataon'ny dada izany ka. Raha nisy ny olona natokisako indrindra tamin'ny mpiainako dia dadanareo nefa izao ny anaovana antsika sy indry izao. Izy ity efa lasa tsy hita ho resahana an'izany intsony angapahana fanazavana hoe fa dia nahoana loatra. Amin'io ankia ilay zaza efa ngeza be. Izany efa 4 taona izany izy nanitsakitsaka antsika tato. 10 taona moa izy neny teo. Latsaka kely ireny raha ho latsaka ary. Andriamanitra. Dia eritrereto amin'izany. Nefa nge ny fiainantsika tato an-trano tena tsisy taratra ny amin'izany mihitsy e. Ka izay mihitsy. Ny fahanany lalitra tato foana izany tsika hatramin'izay. Dada mampidi-bola tsara, reny efa hitantsika reny tia be atsika izy. Mody ato an-trano foana izy tsy mbola nahita mihitsy na hoe misy olakolana. Dia tsy haiko kifa na zako ary ny tena faniny. Tena marina. Tena grave koa dada izany ka. Ary izao kiry Safira vao tonga saina. Ny amin'inona? Izay kay ireny mahatonga azy tsy mody matetika ireny raha tadidiny ry. Tokoa ry neny a. Nefa nge tsika dia lazainy hoe miasa mafy ahy naka entana ahy, nahatonga an'izao sy izao ny arý dia lasa naka an'izay a. Tsisy tandroka marina ny ratsy kia. Izao izany izao dia inona ny ataontsika amin'ireny zaza ireny? Ary ilay ramatoa iny tsy hanaiky hatramin'ny farany fa tsy maintsy tsika mamelona an'ireny zanany ireny. Dia tena hoe izay tokoa very ne? Indrisy mahatsiaron'azy. Fa dia inona loatra ity zavatra nataonao? Indray saika ohatran'ny tsy mino izany. Izaho kia tena mino. Tena mino zato isan-jato hoe zanany ireny. Izaho nefa ohatran'ny nahita taratra ihany fa izany hoe izy ilay tsara fanampy amintsika dia ohatran'ny lasa sarotsaron'izay toa ilay eritreri-dratsiny. Inona ny hitan'ny neny taratra? Misy fotoana izy vao kitikako tapoka ny telefaonina dia tezitra be izy. Ohatry. Dia ohatry nanomboka niahiahy tamin'izay fa rehefa ilay totofany an'ity vola sy fanomezana isan-karazany ity dia ohatran'ny tonga dia adinodino daholo ny zavatra rehetra rehetra. Dia neny izany tsy mba mikitika ny telefaoniny dada izany mihitsy? Tsy azoko tiana iny misy kody. Fa kay ve? Fa tsy napoiziko hoe zavatra ohatr'izao ilay izy. Fa resaka asa foana ny resahany hatramin'izay. Izay no tsy hamelany anahy hikitika ny telefaoniny iny. Koa maninona moa izany raha verifiena sy ny telefaoniny dia izao eto amintsika izao ity e. Misy kody ho ahy io. Tsy haiko. Tsy voavaha izany io. Ary raha hoe tsika any amin'ilay mpanao décodage ireny? Ohatran'ny tsy te-hakaretim-po amin'izany akia. Tena marina e. Ao fa hita eo ihany e. Dia ahoana izany ilay olona tonga teo izay? Tsy haiko hoe haka toro-hevitra any amin'iza izany tsika ny mahakasika an'izany fa dia ho ataon'ilay ramatoa iny ripaka ato ny fananantsika mianaka. Dia ahoana rado a? Salama tsara Madame Mialy. Enjana koa ty ohatran'ny hoe mahita nary ihany aho mahita anao rangako. Ndry nao koa ity dia mbola mamentsofentsy an'izany ihany. Tena marina. Na za Tadidiko koa ary foana ireny fiarahanareo lahatra amin'izay ireny.
Na za koa ary ne tena tsy nino nalasan'le ry tapoka iny e. Tena mafy ty. Na dia izany ary mamerina ny fampiononana ho anao ihany e. Eny, Aza fomba misosa moa ny kajy. hoe mionona fa hatreto aloha tena enjakenjana ny miatrika an'ilay izy. Tonga dia hitanao hoe miova be izany ny fiainana e. Banga be, miova daholo ny zavatra rehetra rehetra. Izay aloha dia marina Tsy haiko hoe roviana vao haiko izany hoe tena ionina tanteraka izany. Vaovao an-drado? Ie, somary misy vaovao kely ihany fa mbola mamerina amin'ny mahereza foana e. Raim-pianakaviana ve moa no lasa tsy hiova amin'ny fiainana fa izy ne mpamelona e. Tena marina. Sarotsarotra ihany ilay zavatra iainana ao anatin'izay. Ity aloha ry madamo mialy ialako tsiny dia mialoha sahady satria tokony hoe tsy zahoa izany dia tonga aty e. Tokony hoe mba rehefa afa-tsony ianao na mba afaka elaela mihitsy aho vao tokony handalo aty aminao nefa ity tena Fa zavatra misy inona? important. Izay no iziko hoe miala tsiny aminao sahady dia aza taitaitra aloha e. Rado fa misy inona indray? Tsy haiko aloha raha fantatrao ny seraton'ny vadinao a. Eny e, haiko ihany aloha hoe mivarobarotra fiara nareo. Fa tsy fantako fotsiny hoe rehefa amin'ny fotoana ohatran'ny ahoana ny lafo, dia rehefa ohatran'ny ahoana mandray vola. Fa ny haiko aloha izany hatreto dia manome volana foana izy. Fa ahoana? Misy tômôbila anankiroa izay mantsy tamin'ny farany teo avy dia niketohany teny am-port izany e. Hoe izy no hisera azy dia mbola tsy voaraiko ny vola tamin'io. Izany hoe ampahany izany mbola mena e. 50 millions ihany dia nanao taratasy moa izay amin'ny hivarotany an'ilay izy. Dia nefa mbola misy 200 millions izany ihany aminy satria 250 millions ilay izy. Dia tsy azoko tsara. Dia izay ilay ahatongavako aty aminao izany hoe satria ianao moa izany ny vadiny e. Misy taratasy ny fanaovana ireo lahatsarany amin'ilay sera. Dia raha ny tena izy izany ianao no tokony handohan'ilay izy. Raha resahana fotsiny moa izany ilay izy dia mety sarotsarotra aminao ny hino azy e. Fa ity ilay taratasy ity izao. Tonga dia nisoratana tamin'ilay tômôbila vao nivoaka teny am-port. Dia nanao acte de vente fotsiny izahay natao tany amin'ny commune dia nandalo pôlisy ihany koa. Dia inona moa izany tokony hidirako amin'izany Rado? Madama, ianao kosa ny vehivavy atao trano dia tsy hahafantatra hoe misy vola ohatr'izany mihodina atao amin'ny tokantranonareo atao ny vadinao? Resaka feranareo any tokony tsisy hidirako mihitsy. Fa na tsisy hidiranao ary aloha izay madama hoe tsy fantatra anao tena tsy manaiky an'ity satria taratasy mazava tsara. Dia aiza ny ahitako 200 millions izao? Na anirinify ary ny akoho? Na 1 million ary tsy ananako? Miala tsiny aminao aloha fa tsy maintsy mandrezy azoko raisina ohatra. Raha misy Aza zavatra azo metalatala atao fa anto. tena miteny anao aho izay a. Havatra tsisy fatakory ny afera ataonareo any dia izany ampidirina kizo amin'izany eo. Madama mialy ohatran'ny hoe ianao indray no mandrahoana anahy e. Mandeha anana angany am-pasana dia andananareo no misera mifananana izany fa mifandamina izany fa izany alingelenareo eto. Ka za koa ne mila ny volako e. Marina fa efa maty izy fa ianao indray no tsy Dana maintsy ny tokony tany andraikitra izy fa aza amin'ity. ampidirina amin'izany a. Nanao an'ilay izy nareo tsy niteny tamiko rehefa midovitra amin'ny poto any izay hoe madamy miala lobe anareo. Tsy maintsy ampiakariko ity raharaha ity madama. Ampiakaro any nandraraiko angamba misy sonihako iny sa misy inona. Ianao ne efa ara-dalàna ne. Tsy maintsy ianao ny voasaringotra amin'ity. Fongary eo Lenary dia ataovy izay hifanarahanareo. Eny e, moramora aminao ohatr'izay ilay izy fa Mba tsy maintsy miteny ampiakariko foana ity na no ahoana na mampiakatra. ahoana ary tsy maintsy ianao no ho antsoina amin'ity. Tsy maintsy ianao ko raha tsy vitan'izany izy ity. Vola tsy niraisiko an-tanana akory raha mba hoe ato amiko ilay vola dia omeko anareo madidio fa vola tsy niraisiko akory izany. Aiza koa ny aloko 200 millions raha tsy izany mpanan-karena eto ambony tany. Badin'io kely ihany rangaha ilay izy a. Aza manararoatra amin'ny fahorian'olona ohatr'izao. Tena tsy mananaraotra anareo mazany e madama. Fa izao kosa nareo dia manova samody miady e. Vola miditra atao amin'ny tokantranonareo ve dia misy hoe tsy fantanao ny antony? Tsy fantanao na dia ny asan'ny vadinao aza? Fa rehefa tsy fantako dia tsy fantako Rado a. Fa ho averiny impiry koa izany. Dia nio tsara aloha izay afera izay fa tena tsy manaiky an'ity a. Tsisy dinihana izany e. Izao rangaha. Hoe ahoana? Io atokotany io tômôbilina ny debatao an'izay anaovanareo azy ihany dia aza mifanadalan-tsony samy afaka. Ahoana tsara? Tômôbila sur cale ve sady 20 millions ny vidanan'ilay riana io e. Tsy ampy Tômôbila? ampafolo ny vola akoriny.
Dina ary ny tadiavinareo ataoko eo e. Mamorona ianao madama, ninana an'lay vola tato ve ianao tsy nalala nanontany hoe avy aiza tony na Tsy avy aiza dia mihinana zaho ianao. izany aho a. Raha nisy an'izany niditra ve dia ohatr'izao ny entana hitanareo ato an-tranonay ato. Aiza Mba miala lako na efa mieritrereta samy ihany. naka ny anjarany daholo izay nanova ny mampametany e. Tsy haiko aloha na mody fanina ianao na ahoana, fa ny ahy fantatro fotsiny dia izao mivery ny eto amin'ny fotoana manaraka miaraka amin'ny volako. Safira, fandrilozana taiza e. Leobe mandinika amin'ity fiainantsika ity roneny. Izao ahoroany aingana ny entana izay important rehetrarehetra amindry fa handeha tsika. Aleo miala teto amin'ity tanàna ity fa ho avy daholo mpitakitra rehetrarehetra. Dia andeha ho aiza? Andeha hitsaoka fotsiny rikala izay ahitana tany hisitrihana any aloha. Tsy possible intsony ny hijanonana eto. Fahateto tsika raha izao no mitohy. Lozy ity nahazo antsika marina. Ny eo mivoaka, ny eo miditra. Tsisy tany hiainana intsony. Neneny izany efa vita daholo. Efa vita koa aby ny manangona pitsopitso ny sisa dia lasitsika. Tena tsy napoziko ilay toetran'ilay nary. Tena marina e. Izany no tena hoe mandevy maloto atsalaka. Aza hitako aza mahitako mbola misy vehivavy hafa indray tamy ity kosa izany amin'ny manaraka. Tsisy irara hitsika an'izany intsony fa ndao orona ny entana dia ndao andeha. Tena leo tanteraka. Tsy napoziko ohatr'izao nefa raha ny fiainantsika sindry. Dia aiza marina aloha izany tia ho aleha. Dia ahoana ny fivelomantsika. Dia ho tapaka izany ny fianarako. Aza miasa saina amin'izany ry. Tsy aleo ve misakra kely amin'izany aloha tsika e. Dia mba stable ny fiainana avy eo. Toy izay hitambesaran'ny trosan'olona sy ny problème isan-karazany navelan'ny nary eto. Efa misy programa nomanky any fa tsy niteny andry aloha sao dia misy misopatra eto indray. Dia aza miresaka amin'iza raha tsy teo tongavan'ilay olona indray tsika. Dia tena andeha sao dia sao tokotra izany. Efa lasa tsika ao aza mieritreritra ininona ankoatr'izay intsony aloha. Ataovy malaky ny entana. Ka reto izao efa vitako. Izay important ihany ny entana fa ny zavatra tsisy dikany hajanony eo. Dia misy vola izany any amineny a. Misy frais antsika sindria aty e. Tonga dia direct. Frais fotsiny. Ka efa misy ivan-tanantsika re any amin'ny toerana ilay antsika any. Misy namako any efa mikarakara antsika tsy ho teneniko andry hoe aiza tsika any andeha. Sao dia misilipatra eo mivavy. Eny arika. Ary ohatran'ny misy olona tamy andreny. Ndrasa e. Salama tompoko. Manao ahoana? Ato moa no mipetraka Rakotondravelo Bernard. Fa mbola inona koa ny ianao? Ahoana izany fanontanianao izany madama? Tsy izany fa mpiasan'ny banky mantsy izay. Dia maninona? Ka efa dila ange ilay fotoana fanaovana versement dia izay tsy maintsy nahatonga ny aina aty aminareo mihitsy e. Versement inona koa izany? Raha tsy adiso inona n'ity ramose ity moa ianao? Vadiny taloha. Tsy azoko izany. Eny e, tsy dia hidirana ilalina koa moa izany fa fiara-tokantranonareo fa asa ny anay. Ary izay raha teo hiraka. Ka dia tonga eto izay sy hitondra fampitandremana ao anareo satria efa dila ny fotoana andoavanareo ny volan'ny banky. Zafady kely aloha raha misefa tena tsisy zavatra azoko mihitsy ny resahanao sady tsisy hidirako angamba izany dia mangatadalana izay fa izay koa manko maimaika andeha. Ay, Aza dia izay ny teninao. mifanelingelina. Tena izay ny teninao. Dia tsy mirarahan'ity volan'ny banky ity izany ianao. Ka na ny fisianareo ary tsy fantako akory. Mba fantatrao moa fa ity trano ity mihitsy anga no antoka amin'izany vola izany. Toa miavonavina be mihitsy ianao. Inona tsara hoe ramose? Aiza mba ny tranoko mikitikihana amin'ny zavatra tsisy fantako. Izay izany ny teninao. Hoentinay amin'ny lehibe mantsy ny tatitra. Veloma renao e. Izay raha teo tsy afaka handany fotoana loatra eto. Zafady kely ramose. Miala tsiny lola somary anina kely fa ilay izy koa manko tsy tena azoko tsara e.
Izany hoe nindram-bola tany aminareo izany mivadiko. Nindra Zay nahoatrinona? 60 millions d'ariary. Andriamanitra. Fa ahoana ny tsy ahalalànao an'izany? Nefa ianao vadiny. Eny e, ianao koa moa eo milaza hoe vadiny taloka izany daholo ny tsy azoko. Ka izy anie vao maty tamin'ny tapa-bolana Ramose. Nga? Ay ve? Dia tsy nahalala fisiany izany resaka izany mihitsy aho. Dia izay koa ary izany manao azatsiny aminao aloha dia sady mamangy amin'ny fahoriana. Dia hono ahy e. Tena sura hoe misy idirako ve izany resaka izany aloha. Izaho tsy nanao sonia tany aminareo. Dia iza izany ilay niarana nanao sonia taminy? Andraso ary hoe jereko kely ny dosie anareo vetivety. Tena marina e. Iza izany ty rasomana tena perline ity? Tsy fantako re izany e. Dia iza izany io olona io? Tsy ianao mihitsy izany io? Tsy izaho io. Miala ny anarako. Arono ah. Ianao hoe vita soratra ara-dalàna aminy? Ye. Ahoana koa ary izany? Izaho koa anke izany mba fanina eo anaty an'ity dosie anareo ity e. Fa dia izay aloha izany ny zava-misy madama. Dia tsy maintsy hoe izaho ve izany no miampoka an'izany e. Ka ilay tena problème angedy izao e. Ilay tranonareo ity mihitsy, ity ange no antoka ao anatin'izao zavatra izao e. Ianao tsy nanao sonia nefa ny tranonareo vao saringitra ao anatin'ilay izy. Maty ary lanitra. Izy raha teo ty efa lasa nodimandry, noho izany dia tsy maintsy ianao no miregle ny volan'ny banky. Fa inona ihany re ty fahoriana mpitondrainao atirina ary e. Endra izay lehilahy tsy banina marina. Raha azoko izany dia misy olana anareo mivady. Mahay reza madama fa trangam-piainana daholo izany a. Manao ahoana aloha ndry? Manahoana? Ary Safira iza? Manasa lamba ao tokotany ao izy nga tsy hitanao? Izaho koa tsy najerijery fa variana fotsiny amin'ny mijery hoe ato ve misy anareo. Izao sisa e. Izao sisa no nietraketraka ny fiainana. Mafy aky izao ah. Tena miala tsiny ary miala miteny fa Katarami e. nataoko hoe nykisoa ary mbola manana hajany raha mitaha amin'ity toerana misy anareo ity. Ity izany ho faina sa ahoana? Saotra ny karazany hoe ho faina tsy ho faina ihany satria izay raha tsy mahalofa trano nefa tsy miteny ilay tompontrano. Tena Efa hitany koa ny fahoriako e. tena baoritra anie ilay trano dia zara fa misy tafo sase e. Dia ahoana ve izany? Inona ny vaovao anao? Ka eo indrindra tsika izao. Tsy haiko raha efa henonao ny tantara fa henjana be ny zavatra napetraky nary taminay mianatra. Fa ny tranonareo moa izany namiditsina atao inona e? Lasa amin'ny banky e. Nindram-bola tany amin'ny banka izy. Dia izay no fatrarany rehetrarehetra tato. Trosatrosa tany rehetrarehetra tany. Volan'ny namany tsy mimeny. Mamelona vady aman-janaka vetsy averoa izany. Ka tsisy antoka afaka ohatran'ny trano moa izany no fanaovany tany? Io no soratany tany dia tsy maintsy nalainy banky ny azy. Tena borina. Tsy haiko lesy raha mety ny tenenako hoe tena tsara ho azy mihitsy ny maty. Namela mangidy tamin'ny fiainanay tsy saotra izany ilay rangahy iny. Simba ny ranomasoko ny saonako azy. Izaho mba niteny ery tamin'izy maty hoe efa sambatra izy izay ihany ka inona koa. Raha izao zavatra rehetra nataony izao mety efa ataony dia volo kitay menaka sy tsaky amin'ny mihitsy izy izay. Zavatra efa lasa moa ireny fa raha ohatra hoe atao banky tokana ny atondriako eto amin'ny dia zavatra tsy mifanalavitra amin'izany rehetra izany fa mifanakaiky ihany. Tsy azoko. Fa mbola misy inona koa e. Izaho izany tena leo tanteraka mihitsy. Tsy te intsony aho marina e. Na izaho raha tena mangorongoro miala resaka azy ity. Andriamanitra, Raha tsy ampoizonao ary zavatra tsy nieritreretinao ny zavatra ho resahako. fa inona ho aingana ianao fa za mampitaintaina io. Mifandraika amina faty an'ny nary vadinao sy miora vadiko re ah. Aza miteniteny foana ohatr'izany. Tsoroko aminao ah.
3 volana angarangidina izay nafaty aminahy. Ary nafaty amin'ny morony efa hitanao iny. 2 volana sy tapany izay. Tao anatin'izay 3 volana izay zany any tao anatin'ny nafaty amin'ny ora. Tsy nahatorana ndray mpimaso ary. Manenjika ny eritreritro sy mialy. Fa nisinona ho aho. Tena ny fahotana nataonary fa tena niady diso tafahoatra. Tsoroko aminao. Fa niaraka ny Nary sy Miora vadiko e. Inona? Niaraka zareo hatramin'izay. Andriamanitra. Efa 2 taona angamba izao. Fa le Nary iny izany maninona mihitsy e? Ke tsy te amefahorinandria ba. Malehilahy misy saina ihany ve? Nataon'esona mihitsy izany izay mianaka tato nandritrizay 4 taona izay. Maneritreretina hoe lehilahy tena tompon'ny fahendrena. Malemy fanahy, tsara toetra indrindra teto ambony tany ka tena faran'izay faikan'olona. Dia viny ianao nanomboka nahalala an'izany? Dia maneno ianao tsy niresaka an'izany tamiko? Tsy te amefahorinandria satria fantatro tsara andreo hoe marefa. Dia nitazomiko teny foana. Raha mitomany moa e, sy ianao lehilahy indray ity no mitomany. Ny alesa efa ritra ny ranomasoko ampy izay. Dia ity izany nampamono ny Nary. Ha? Izany nanakarama olona mono ahy. Orjimia, fa naninona? Vonona ho ahy isazy. Raha ohatra ka anakatra an'izany ianao dia tsy maninona fa tsy hitsoky eto fa afaka miantso pôlisy ianao. Efa ny raisina tsy maninona satria efa vonona. Fa tsy napopozy ny Miora fa nisy fotoana izy Nary tao amin'ny dozy dia adino ny telefôniny dia sendra nijery teo nahita ny resaka nataony zareo. Dia ianao koa izany namono amin'ny Miora? Oka aloha fa mbola tantara e. Tsy namono amin'ny Miora. Fa fantatro hoe mitoejaza avy amin'ny Nary izy satria be voka izy izay maty izay. Andriamanitra. Ary ny farany dia nitsoro ny Miora tamiko mihitsy hoe tsy zanako io fa zanako Nary e. Niadinay farany. Zakako tsony ka natonga ny kasitanana anazy indray mandeha. Natonga azy torana ary nanomboka teo dia tsy stabla tsony toe-pahasalamana. Dia ny fara tamin'iny afa-jaza iny dia inona anaraka iny koa ny endre. Dia lehilahy manao ahoana loatra re e. Ahoana moa izy ianao nipetrahako mangina amin'izany e? Ahoana? Tsy hitako iza ny anambarako an'izany fa dia ianao sisa sady anabaviko no mahafantatra ny sekreako rehetra no any sisa hoe vahaolana. Inona no atao? Dia misaotra anao aloha izanyko. Satria raha mbola velona teo iny tena nataoko maty-potipotika tsy isan'ny raisina. Tena lehilahy tsy vanina tsy fanao ianao. Dia izao koa Jimia, aza matahotra ianao fa tsy hanagadra anao izany. Tsisy tombontsoako amin'izany na dia kely akory ary tsy ampiverina amin'ny maty izany, tsy ampihovininina amin'ny fiainako intsony izany. Saotra miholo. Ampy izay. Tena leo tanteraka tofoka. Aza manony taona ny anaran'iny amiko intsony na indray mandeha monja ary. Za koa nenanenina. Ampy izay. Zavatra tsy fanaoko hatramin'izay nenako no nataoko hoe nampamono azy. Fa ny olana fotsiny izao ia. Raha ilay olona niranao izay no dia hitoroka any amin'ny pôlisy dia eo tsika no tsy afa-miala. Fa raha izaho aloha aza matahotra ianao fa tsy hiditra ilay zalahy koa nefa maty. Maty nitoaka. Akaiko ve? Fa izao fotsiny Tsy haiko hoe todin'ilay ain'olona koa ve nafaty an'ilay ry sa ahoana. 2 andro taorina an'izay izy dia maty. Hitanao, mibebaha ihany ianao na izany na tsy izany ary mibebaha amin'Andriamanitra satria namono olona ianao. Fantatro mihitsy izany. Fa raha ny amintsika aloha tsy aleo dia efa tonga dia resaka isanao mangingina ity izay. Izany e. Inona ary moa ny azo atao eo? Nampigadra anao ary tsy ampiverina inona amin'ny fiainako intsony izany. Saotra betsaka. Fa ity hoe nisy zavatra nentiko ity a. Inona indray Tsy haiko ity? fa ianao mbola manana ho avy mamirapiratra. Moa rariny koa raha ohatra ho averiko aminao reto. Tsy azo. Ity ny vola naty baoritra ity. Raiso. Hoe? Andriamanitra, fa vola be iny ity ry Jimia. Sao dia nangalatra tany indray ianao. Za tsy tao hiditra fera amin'izany intsony a. Fa nazaiko anao hoe nakavola tany amin'ny banky izy izay novonoiko izay. Dia reto ny volana iray avy any. Efa rimpana izy reto fa 60 millions d'ariary. 80 tapitrisa no azony a. Dia 50 tapitrisa sisy reto. Tsy haiko hoe mbola onerako ve miangony sa ahoana fa nisy an'ireny fahoriana ireny koa dia nisy vola niala kely. Dia raiso ity tsy haiko na hovidinao ihany ilay trano efa lasa banky iny. Za tsy hipetraka ao amin'io trano io intsony. Dia ity raiso ny volanao dia
manantenao avy mamirapiratra ho anao sy Safira kely. Tsy nampozy kokoa ty. Misaotra betsaka Jimmy. Zay fa za koa andeha lavitra Ao dia fa lavitra. mifanampy eo ihany tsika e. Dia ianao izany ahoana ny fiainanao izao milamina? Aza manany amiko ndre fa andeha toerana lavitra dia lavitra aloha sady akasaina no misy asa ho ataoko koa any. Safira, mipetrandry. Fa misy neny Avy aiza izany ry io izao? nandehandeha teny etsy. Dia izy mibandina anaty trandry teo iny? Andizana indray ary izany. Aza mandangy eo fa fahitako na iny e. Tonga dia tsorim-potsiny marina. Sipako. Eo dia tsy tahotra tsenatra dia sipako iny. Tena mampitandrina anao Safira. Tsy hitanao moa ireny zavatra niainako ireny? Ka izy anie sady tsotra kely ry neny. No aka vady anahy koa en plus n'izay. Fa dadanareo moa tsy hitandry hoe tsotra kely tamin'ny voalohany. Tena mampitandrina anao zanako a. Tsy te hanan-dratsy aho. Hitandry tsara ireny zavatra niainantsika tato ireny. Izaho ary misaotra an'Andriamanitra mba niarina ny fiainantsika. Fa raha tsisy an'ilay volana meny Jimmy teo angamba dia asa izay nahazo antsika roa. Dia mbola hiditra amin'izany ihany ianao. Dia izaho izany tsy hanambady intsony. Tsy hanambady mihitsy. Tsy ny tena hoe tsy hanambady mihitsy a. Fa izao ny tiako tenenina aza maimaika. Ohatry ny hitako hoe mikirapatrapaka be loatra indriva tsy mba mandinika. Dia amin'ny manaraka koa tokony hajanona aloha iny. Izay no teneniko andry izay. Dia amin'ny manaraka rehefa ity olona dia miresaha mihitsy aloha amiko. Sendra dia matahotra loatra neniko. Matahotra ako, ahoana moa no tsy atahotra? Tsy ho zakandringa ireny zavatra niainako ireny. Indraindray kosa ny lehilahy neny tsy mitovy. Eny e, manaiky fa ny lehilahy rehetra tsy mitovy. Tsy fantatra amin'ny endriny marina aloha hoe ity manahoana na ity manahoana. Ka izay tsy fahalalana azy izay indrindra no ilaina fitandremana kia. Aleo mitandrina. Marina aloha izay teneninao izay ry neny. Fa tena efa tafiditra be mihitsy izany sa hoe vao manomboka? Efa elaela ihany aloha e. Io neny efa teneniko foana hoe mba miresaha amin'ny ray aman-dreny rehefa mba misy zavatra ohatr'izany e. Dingana lehibe tokony dingana lehibe amin'ny fiainana izany. Tena mila fampiresahana eo anivon'ny ray aman-dreny sy ny zanaka mihitsy fa tsy hidikidirana be fahatany ohatr'izany fotsiny. Ka matahotra ako. Indraindray nareo masika loatra dia lasa indray ilay olona dia tsisy maka. Tsisy masika izany Safira, tsisy ray aman-dreny an'olo-bato mafana ny zanany. Rehefa hita hoe mety aminao dia akordeny ray aman-dreny. Rehefa hita kosa ve hoe hitondra anao ho any akady dia mbola ho atosika ihany ve ianao hiditra amin'izany. Izay no ilaina ilay hoe mba mifampiresaka amin'ny ray aman-dreny satria izahay efa nahita zavatra beta alohana. Eny e, tsy afeniko aneny aloha fa izy iny tokoa angamba mety manana toetra hafa. Fa ahoana? Fa indraindray matetika mihitsy moa izany e. Miaraka aminahy izy tena tsotra be ny fiainana. Fa rehefa miaraka amin'ny namana izy tsikariritra sady ohatra be teny ratsy be izany no degadegany be misotro toaka. Izany ny revirevy ataony miaraka amin'ny namany any. Foka sigara. Dia efa mahita an'izany pekindry dia mbola inona ihany ny fikirana aminy. Tsy azoko mihitsy anie izany. Ny endry ary izany efa tena miharihary efa hita amin'ny maso. Hajanona mihitsy izany ka. Efa hita neny ihany moa ity fitiavany tiako. Dia mbola tsy tafiditra aky dia hajanona tanteraka mihitsy. Dia mbola tsisy hoe raha vita na ohatr'izany dia hajanona. Eny ary neny. Sady ny fiainantsika koa izao efa mba milamindamina dia aloha dia efa ho any. Dia aza maimaika intsony amin'ny manaraka.
Fa izao no teneniko Andry hoe tena mivavah mafy dia mangatà tena hoe vady endry sy vady tsara avy amin'Andriamanitra. Satria izay izany e raha mahita hoe mamitaka foana ny olona, n'inona filazany sy fangolingoliany Andry eo dia zavatra hafa nefa ny any ambadika. Raha aleo tena hoe Andriamanitra mihitsy kimo manome vady dia izay Andry vao manambady e. Any e, Marina izany ry neny. fitiavako Andry ny tenenako an'izany. Ve nareo teo? Mandafika. Ireo lalaon'ny tantara: Silofo, Hery, Edy, Tahiry, Saondra, Eva ary Aina. Misaotra anao mankafy radio l'ambassadeur.